Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Tsy mpitarika malemy aho fa mahery. Izay indray no lohatenin'ity video manaraka ity ary lesona fahatelo sika amin'ity andro anio ity toy an'izay fahitantsika ny omaly sy ny fakomaly. Izay miresaka indrindra ny amin'ny fahaiza-mitarika, ny fomba nitarihan'ny tompo ny mpianatra nanovany ilay mpianatra malemy ho tonga mahery. Resaka leadership no resahantsika ary averiko hatrany reto teboka 5 reto izay base na hoe fototry ny fahaiza-mitarika izay tokony ho hain'ny olona rehetra mihitsy reto. Ny voalohany indrindra dia ny hoe ny zava-dehibe indrindra ny fahaiza-mitarika dia ny mpitarika. Ny faharoa, ny fon'ny fahaiza-mitarika dia ao amin'ny fon'ny mpitarika. Ny ivo zany dia ao amin'ny fon'ny mpitarika. Rehefa ny fon'ny mpitarika tsy milamina dia tsy milamina ny fitarihany, fa rehefa ny fonny no milamina dia milamina ny zavatra izay ataony. Ary ny fahatelo, ny tanjon'ny fahaiza-mitarika dia ny anova ny olona izay entina. Kanefa izay fiovana faefatra, fiovana takiana amin'ny fahaiza-mitarika izay dia manomboka aloha izay ao am-pon'ilay mpitarika. Ilay fo mihitsy aloha no mila atao mahery. Ary fahadimy farany, ny fanalahidy ahafahana manova ny fon'ny mpitarika io dia ny azo fijaliana. Ka dia ho resahantsika daholo zany rehetrarehetra zany satria nambarako foana ilay fanontaniana hoe ahoana na tonga ny filazantsara izay nentin'ny olona 12 no fanina tao anatin'ny 3 taona hiparitaka manerana an'izao tontolo izao hanova ny tantaran'izao tontolo izao. Raha misy ho ao ny mission nisy impacta indrindra dia ny mission an'izy 12 lahara eo. Ary raha misy ny formation izay nisy fiatraikany goavana indrindra dia ny formation izay nomeny Jesosy an'ireo 12 lahara nandritra ny 3 taona. Azany mahatonga antsika hiteniny amin'ny hoe ny Baiboly no boky fahaiza-mitarika tsara indrindra. Ary Jesosy Kristy no mpitarika mampianatra fahaiza-mitarika mahay indrindra. Trandro ny Baiboly fa ahita ny zavatra samihafa sika. Tamin'ny lesona voalohany tsika dia niresaka ny amin'ny tafiodrivotra. Nentin'i Jesosy tamin'ny pratika mihitsy ny mpianatra. Ny faharoa dia niresaka tsika ny amin'ny mofo 5 isan-drandro. Androany tsika dia mbola mitohatra antsika amin'ny Marka. Ka dia ny Marka toko 1:7 ka hatramin'ny 2:12 indray no jerevantsika amin'ity anio ity dia tantaran'i Jesosy nitsangana teny ambony rano. Andeha vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary noho ny hariva ny andro dia efa mby teo ampovoan-dranomasina ny sambokely ary izy irery ihany no teo an-tanety. Ary nahita azy ireo sahirana ny vohy fatratra izy fa notohain'ny rivotra. Ary tokony tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nankeny aminy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina Jesosy ka nikasa andalo azy. Ary rehefa hitany nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina izy dia nataony ho matotoa ka niantso mafy izy ireo. Ary izy rehetra samy nahita azy avokoa ka dia raiky tahotra. Ary izy niteny taminy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe matoki izao ihany aza matahotra. Ary niakatra nakeo ambonin'ny sambokely izy dia nitsahatra ny rivotra ka dia talantsona izy ireo. Ary tsy fantany ny amin'ny mofo fa efa mafy ny fony. Amen. Eto sika ravana dia mahita toy an'ilay fizarana mofo 5 isan-drandro io. Izany hoe rehefa hariva zany dia hoy Jesosy amin'ny mpianatra manao hoe mandeha ianareo tonga dia mandeha makany Genesareta hoy izy fa antsika no mifankahita. Fa izany ho andravany olona. Dia Jesosy zany nandravany olona ny mpianatra tonga dia lasa rehefa ho harivariva. Asa na tokony amin'ny fizany harivariva zany amin'ny 5 sa amin'ny 9 dia lasa reo nandeha niditra tanatin'ny sambokely. Dia rehefa tokony tamin'ny fiambenana faefatra tamin'ny alina dia eny ampovoan'ny rano ny sambokely. Io fiambenana faefatra io anoany amin'ny amin'ny 3 maraina any zany. Anoany amin'ny amin'ny 3 maraina any zany. Eritrereto tsara zany fa efa tamin'ny hariva reo niditra tao anaty sambokely amin'ny 3 maraina reo mbola eny ampovoan'ny rano. Ary zany eny ampovoan'ny rano zany dia mbola sahirana mihitsy. Tena efa reraka zany reo nizaran'le mofo teo nefa dia mbola hito indray hitantsika ny amin'ny hoe mireraka koa mamoy satria nisy rivotra be ndraiky io tamin'io fotoana io dia nampisamboaravoara le sambokely. Niverina indray zany eto le testa vohitantsika tamin'ny voalohany ny amin'ny tafiodrivotra. Fa ny zavatra nampiova azy dia izao hitany zareo Jesosy nanantona nandeha teny ambony rano. Dia rehefa hitany dia nambarany teo ny amin'ny hoe nikasa andalo azy.
nikasa andalo azy. Io hoe mikasa andalo azy io ry havana, hitantsika moa le izy eo amin'ny 9:7. Jesosy zany nikasa andalo azy. Dia ohatrany hoe mahavariana hoe fa ahoana koa raha olona efa hita fa sahirina ve dia mbola ho lalovana fotsiny. Ny tena marina dia zao, rehefa jerevanao ny soratra masina amin'ny hoe mandalo io, rehefa Andriamanitra ny mandalo hany eo ny voninahiny izy izay midikany. Ohatrany hoe le fandalovany ohatrany hoe tsy mandray andraikitra izy, ohatrany hoe hiala an'le problème izy, ohatrany hoe tsy mahita izy, nefa tena hany eo ny heriny izy amin'izay fotoana izay. Fantatsika tsara fa Mosesy nisy fotoana hozy Andriamanitra hoe inona zavatra angatanao dia mba aseho anao izy ny tavanao, paseho anao izy ny voninahitra ao. Hozy Andriamanitra hoe tsisy olona mahita ny tavako fa aleo ara fa andalo ao izy dia ho hitanao ny voninahitra. Tena andalo Andriamanitra. Dia hitan'ny Mosesy rebarebana akanjony fotsiny sisa no hitan'ny Mosesy fa tsy afaka nahita zavatra be dehibe izy. Rehefa nandalo Andriamanitra dia nampiseho ny voninahiny, nampiseho ny heriny. Tahaka izany koa ny tany amin'ny tany Egypta rehefa tamin'ilay fotoanan'ny Paska hoe anafaka ny zanak'Israely izy dia tamin'iny alina iny dia hoe nandalo koa Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra ny mandalo dia haneho ny heriny izy izay, haneho fahagagana izy izay. Ka okantsika tsy ho taitaitra mihitsy ao anatin'ny olana izay atretsika tahaka ny hoe lasa Andriamanitra, tsy nahita Andriamanitra, fa haneho ny heriny izy, haneho ny fahagagana izy ao anatin'ireny fotoana samihafa ireny. Dia izao ny zavatra nahavariana eto ny mpianatra. Hozy izy amin'ny 2:7 hoe ary ireo mpianatra ireo ary tsy fantano izy ny amin'ny fa efa mafy ny fony. Zay zany zavatra hitantsika eto ny amin'ny hoe mafy ny mpianatra. Zay ndray zany le fahatelo mafoa ny mpianatra satria mahita zavatra mazava tsara saingy tsy mahalala ny tena marina. Nahita fa tsy mahalala ny tena marina satria hitany zareo hoe iny Jesosy. Hitany zareo ary izy rehetra dia samy nahita azy avokoa amin'ny 5:10 ka dia araiky tahotra. Zany hoe hitany zareo iny misy olona iny, fa ireo zany tsy mahalala hoe Jesosy Kristy io. Na dia olona niaraka tamin'i Jesosy foana ary, na dia vao teo azy zareo nahita an'ilay fahagagana be izay nataon'i Jesosy tamin'ilay fizarana mofo dia mafy ny fony ka tena tsy hitany intsony amin'ny hoe Jesosy zany io. Ary zany mihitsy no olantsika ka mahatonga ny tompo manamboatra antsika. Efa niverina indray ireo taloha le testany amin'ny tafiodrivotra dia mbola raiky tahotra foana ihany ny mpianatra. Indraindray le olana izay atretsika dia olana miverimberina ihany na amin'ny aretiny io na tsy fisina io efa nisy fotoana Andriamanitra nanafaka anao tamin'ilay tsy fisina, fa rehefa tonga tsy fisina manaraka indray ianao dia mipanika indray ianao. Ary zay aloha mila amboarina zay. Fa ny faharoa koa nefa izay hitantsika eto dia ny hoe rehefa tojo olana isika dia indraindray tsika satria difotra anatin'ilay problème ao dia tsy hitantsika intsony hoe io anie Andriamanitra. Na dia toriana ary ilay tenin'Andriamanitra, mahita ianao ilay tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra fa momba anao saingy tsy mahafantatra, tsy mahalala ny tena hevitra zany tenin'Andriamanitra zany ao anatin'ilay olana izay atrehanao. Ary zany mahatonga ny tompo hoe sokafo ny masonao ahita ilay tena fahamarinana Jesosy Kristy mpanjinina ao anatin'ilay olana. Satria manko ny olana dia izao rehefa tojo an'ireny olana samihafa iny asa mety aretina angamba ilay izy dia lasa le tenin'ny dokotera hoe le pronostikan'ny dokotera ny tena mbano anatin'ny sain'ny olona. Raha dokotera no miteny hoe herinandro na 3 volana sisa nomenan'io dia tena mino ny olona ary iny ny tena mpanjininy. Fa rehefa Jesosy no miteny manao hoe aza matahotra fa tsy fahafatesana anatin'izao fa anehoana ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy hitan'ny olona ny tena fahamarinana izany. Ary izay mihitsy ny tena ampianarin'ny tompon'ny mpianatra eto manao hoe sokafo ny masonareo, tena ahita fa le amafy ny fon'ny olona ny mahatonga ny olona tsy mino ny herin'Andriamanitra rehefa tena miditra ao anatina olana samihafa izy, fa dia mieritreritra foana ny hoe ho rendrika matototy mbola ny mieritrertina ho zava-trafa indray ilay Jesosy Kristy izay efa tonga teo anatrehany. Ary zany roa teny amintsika ny amin'ny hoe tena eo Andriamanitra, manatrika antsika eo Andriamanitra amin'ny fiainantsika isan'andro. Fantatry ny tompo ary hitan'ny tompo zavatra mahazo anao io, fa dia izao ao anatin'ilay formation daholo io izay ilay hoe leadership. Ny fanofanana izay omen'ny tompo dia tena fanofanana pratika mihitsy mba hahatonga antsika tena anana ilay toe-po mafy, matanjaka, mahavita misedra sy mahazaka ry karazan'olana samihafa satria efa voatefy ahozongozona mihitsy ny sambo kely mba ahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fiainanao dia ahozongozon'ny problème sy ny olana samihafa mihitsy mba ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Aza matahotra, averina ihany zany teny zany, aza manamafy ny fonao ka tsy ino ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra fa tena sokafo ny sainao ahita fa
mandalo Andriamanitra. Ary na zao toeriteny zao dia efa Andriamanitra mandalo aminao zao haneo ny heriny sy ny fahalehibiazany. Dia mitsiky, mifalia fa efa ho avy ny vahaolana. Andriamanitra ny mamaha izany ary dia izay finoanao izay mihitsy no zava-dehibe takian'Andriamanitra fa tsy ilay tahotra natao mameno ilay orooro natao manjaka, ilay fahakiviana natao feno reny tsy mitondra antsika makaiza reny fa vao maika vizantsika, vao maika reraktsika. Ary tezitra ny tompo nanome tsiny ny mpianatra mihitsy hoe mafy ve ny fonareo, tsy fantatrareo akory ve ny amin'ny mofo, fa maninona no sary tahotra ianareo izy, nahoana no sary tahotra ianareo, nahoana no sary tahotra isika. Ry kristianina, mila anao matanjaka ny tompo, mila anao mafy izy. Kristianina matanjaka, mafy tsy matahotra ny zavatra izay mitranga satria matoky ilay Andriamanitra izay hitany sy fantany fa miaraka amin'ny isan'andro isan'andro. Voninahitr'Andriamanitra rirany andeha hivavaka isika. Misaotranao hatrany izay ry tompo Andriamanitra rainay amin'ny fampianarana izay omenao isan'andro amin'ny alalan'izao pejy izao ary manome voninahitra anao fa tena Andriamanitra mahery tokoa ianao, mahefa ny zavatra rehetra ary tsisy tsy hainao atao. Ary izany herinao izany mihitsy no tianao ianaranay isan'andro ka mahatonga anao mizaha toetra anay anatin'ny memy, manosongozona ny fiainanay ao anatin'ny olana samihafa. Tompo, mahatoky ianao izay, mino anao izay ary fantatray fa marina mandrakariva ilay teninao manao hoe indro momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy hamelanay ho kamboty ianao fa hiasa ianao. Ka rehefa miasa anao tsisy masaka, izany no finoanay koa dia tapitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tahotra ny amin'izao olana izay atrehana izao fa mahatoky ianao izay. Ampaherezinao ny fonay mba tsy ho fo malemy fa tena ho fo mahery, ho voninahitra ao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen.